et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Lasy topovavy aty am-piandohana dia tsara ny manao fialantsiny amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka isanandro tranandro ny fandarana l'invité du jour noho ny fahatarany fatratrarana aty aoriana noho ny antony manokana izay anaovana fialantsiny zany amintsika rehetra ao anatin'izay fahatarany ny fandarantsika izay na zany aza nefa dia asaina mpitiavantsika rehetra anaraka izany fandarana zany hatramin'ny farany araka nefa nafahataranatsika teo hovahintsika ho amin'izao alina izao ny namana mpanao gazety efa rakoto malala miarabanao tompoko ary manasanao androsatana efitra miaraba maefa ary misotranao ihany ko nanaiky ny fanasana ny antony dia amin'ny mampanao gazety nanapa-kevitra ny tenako hoe andaotsika iresajesaka hitafatafa andinika andalina makasika ny toekarena eto ianao anisan'ny namana mpanao gazety izay avanana kokoa amin'ny lafiny toekarena araka izany zany dia tsy vahinina saina na ataontsika hoe vahiny tonga eto ianao fa tena hoe atafatafa amin'ny mpanao gazety androany raha sitraka ao dia zany no isaorana indrindra maefa rakoto malala tsy sorona gasikara fa dia mpanao gazety moa ny tena rehefa ilaina hoe fanoana ny samyny mpanao gazety sy mpiaramiasa dia vonina foana mankasitraka indrindra ny antony fandarana l'invité du jour amina tranga isan'ny tokony eto amin'ny firenena tsy voatery politika ihany zany no maka anton'le karazana hoe fakakevitra na consultant sahala aminareo fa tranga toekarena ihany koa izay somary nanaitra amin'ny mpanara-baovao zany tamin'ity androany ity zay ny antony nampiazakazaka hoe andolo iangafy kely namana mpanao gazety maefa rakoto malala iresatresaka kely mahakasika an'izay toekarena zany fomba fanao moa zany hatrany ivelany ihany fa tsy ny eto Madagasikara ihany ary tsika eto amin'ny Real TV isaky ny misy tranga sahala mitony dia tsy maintsy maka ataontsika hoe avanana na matianina makasika n'ilay sehatra anankiray lafi ny toekarena raha jerentsika nanahitra ny be sy ny maro amin'izao fotoan'izao zany ny makasika ny sandam-bolantsika raha nanahitra ihany koa ny makasika ny hetsika izay ataon'ireo mpandrarano ny lavanilina izay ambaran'izy ireo moa fa novanandresaka ho an'ny mpanao gazety raha ampitso torak'izay ihany koa fa manomboka ny campagne ny lety eto amintsika zany rehetrarehetra zany nytranga misy eto manao ahoana ny fahitany maefa rakoto malala mpanao gazety izay mifantoka bebe kokoa amin'ny lafiny toekarena manao ahoana ny fahitanao ny zava-misy aloha eto Madagasikara mitsika amin'ny fampiresaka zao lojika ve raha ohatrohatry ny olo ny toekarena amin'ny ankapobeny ya misaotra-petsaka gasikara ny anapiko kely fotsiny letany anao teo ny teknisiana nasanao anahy dia angatahako mihitsy an'ireo namana izay mieno mba tsy hijery amin'ny maso politika ny resaka teknika ao ataontsika resaka toekarena gasikara dia ataoko hoe miaya amin'ny ankapobeny ny tontolo toekarena eto Madagasikara miaya satria tsy fantatra ny avoakany rapitso misy ara-miteny hoe ny le pire reste à venir zany hoe mbola ho ratsiratsy zao miandry atsika ka manontany anao hoe manahoana ny toekarentsika androany mbola marina fa hoe ny ina ny kahan'ny Covid-19 tsy tsony urgence sanitaire fa mbola tsy tafavoaka ny alitsika amin'ny resaka toekarena mbola tafavoaka ny alitsika indrindraindrindra mbola any an-tsainy rehetrarehetra any raha mahita anao any amin'ny tambazotra sosial rehetra any matahotra n'ilay atao hoe deuxième vague ohatra mitranga any velantsika ary sanatria misy zay deuxième vague zay vao may mbola ratsy hoan'izao ny zavatra miandry atsika dia zay fotsiny angambany hoe tiako mariana kely ny resahana ny resaka coronavirus fotsiny aty am-boalohany hoe tokony raha izah zany no afaka maneho hevitra dia tokony
izao tsika no manao ny ezaka rehetrarehetrarehetra mba tongavana amin'ny atao hoe 0K 0K zany a mandra-piavin'ny vanim-potoana mimangatsika ndray raha mbola misy K 2 3 5 10 io tonga ny vanim-potoana mangatsikitsika dia apoizy fa mety isy ny deuxième vague ka izao zany tsika amin'izao fotoana izao ary zany no mety hahasoa ny toe-karetsika zao tsika ny tokony manao ny ezaka rehetra raha ilaina satria andeha confinement fa mandray ny mesure fepetra tena entitra sy mety hoe tsy populaire mety hoe tsy akataovan'ny be somary fa tokony manao objectif 0K tsika milohan'ny atongavan'ny vanim-potoana mangatsika raha tsisy zay a resaka toe-karena moa tsika vao may ho ratsy ny toe-karentsika avy ny zavatra mampanahy-kely aloha zany a zay nito Madagasikara fa tsika koa tsy maintsy miresaka ny zava-misy any ivelany miteny coronavirus ianao teo mety miteraka tevitra ihany koa manko reny fitangoronana fijerena baolina isan'ny tokony reny io aloha ny zava-misy misy any tatitra aloha zay atao amin'ny ankapobeny isan-kerinandro fa ny fanontaniana zay manitikitika aloha hatreto azotsika everina ve fa mbola misy fiatraikany eto Madagasikara ilay coronavirus andihany voalohany teo zany raha ny toe-karena jerentsika satria ohatrany efa manomboka miverina tsikelikely mantsy ny andavanandrom-piainana ny fandrarana ireo orinasa madinika na miankina na tsy miankina misy fiatraikany ve aloha hatreto raha izay andihany voalohany zay ho an'ny Madagasikara manokana io resahako io tena misy fiatraikany satria ny nosika Gasikara mitodika ny ivelany daholo ny toe-karentsika rehetrarehetra ohatra fotsiny ny fizahan-tany mikatona dao zao ny fizahan-tany maneran-tany mazava ho azy fa Madagasikara tsy misy fizahan-tany tsisy mpizahan-tany tonga eto amintsika misy fa nosy be rery ary vitsy dia vitsy zay fotsiny zany ohatra ray raisiko aminao hoe mpizahan-tany tsisy zay zany aloha fiatraikany anankiray faharoa ny zavatra ondratsika rehetrarehetra sahirana daholo ao ny resaka lavany ianao le tsy zao mbola tsy fantatra zay ho avy ny hoe ahoana ny fandraisan'ny tsena azy amin'ity ndray mandeha ty mitodika ny ariary moa raha antsika mahita eo ny fitotongany mbola tena ao anatiny tsika ary zay tena hoe mety le pire reste à venir ho an'ny toe-karena raha tsy mitandriny tsika raha tsy mitandriny tsika fa ny tena mazava-doza mahagravy ny situation amin'izao Gasikara dia mbola tsy nisy tahaka zao mihitsy taloha mety hoe nisy crise politique dia nijanona ny toe-karena fa rehefa nravina le crise politique dia niverina tonga dia départ indray ny toe-karena fa zao zavatra tsy voafehy atsika ary tsy fantatra hoe rovina ny farany le izy tsy voafehy atsika le izy ary zay tokony ho tonga saina amin'izay ny rehetrarehetra fanjakana sy ny rehetrarehetra ny vahoaka na amin'ny resaka barrière sanitaire sy ny sisy tonga saina hoe zavatra mbola tsisy ny aina zao teto ambony tany ary ny any ivelany raha sahirana ka zay za tsy sanatria hoe manambany ny firenentsika fa mbola malamarefo tsika mbola tsy manana ny fahafahany firenendehibe akory tsika hoe etrika zavatra tahaka zao zay ny ataontsika hoe zava-misy amin'ny ankapobeny ifantoka makany amin'ny toe-karena kokoa tsy maintsy resantsika ny mahakasika hoe fitantanam-bolam-panjakana no mety fidiram-bolam-panjakana ihany koa raha ny fahitana azy aloha hatreto somary sahirakirana ihany hitantsika fa tamin'ny valana retina coronavirus no nahazo famanjim-bola farantsika aloha zay tokony hiopana bebe kokoa makany amin'ny valana retina coronavirus ary zay famatsim-bolo zay anao ahoana no mety hoendrikendrika tokony ho fitantanam-bolam-panjakana raha ny fahitany mahefarakoto malala azy tsika raha teo ihany koa efa miditra ao anatiny atao hoe fivoriana ho an'ny parlementaire zany momba ny fambola volana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona vaovao raiky amby roapolo sy roa arivo io hitako tena sarotra aloha ny fanjakana androany za mbola tsy tena namaky tsara n'le projet de loi de finance hoe inona no takitakiny ahoana no resety ny vola miditra indrazany zareo ny vola avy amin'ny etra sy ny etra zany sy ny faditseranana sy ny fanampiana avy any ivelany ireo moa zany tena fidirantsika takitakiny ahoana ny projection andry zareo fa raha ny zava-misy androany aloha raha ny etra ary nanamafy zany moa ny voatselany nanao fionanan-gazety ny ministre ny vola sy ny gouverneuran'ny banque FUP hoe ny resaka etra aloha dia tsy miditra mazava azy fa tsy miditra satria ny antony daholo ny
fanranana moa dia zarara misy a fanafarana koa ralantirany teokarena nisy no zany mijanona ny teokarena midina fanjifana mazava azy tsy manafatra mpandraharaha na manafatra fa kely reny nefa no mampidi-bola ny kitapom-bola mpanjakana dia nihetra aloha zany a indrindra ho amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia inona fa tsy dia ho betsaka dia tsika aloha zany androany a soa ihany tsika tamin'ny volana vitsivitsy teo a na eno ihany tsika hoe nisy ny vola avy any amin'ny FMI ny Union européenne indrindrindra le ataontsika le hoe aide budgétaire le aide budgétaire io le tonga dia makany amin'ny tonga dia mandeha mivantana any amin'ny azon'ny fanjakana ampiasaina mihitsy amin'ny fonctionnement volana lasalasa vitsivitsy lasa zay a misy foana io amin'izao fotoana zao a mandeha ihany mo feo eno etseroa ohatra ny tatoato zao tsy nisy ny aide budgétaire vaovao zay endrasana hoe raha fahalalako azy a tokony nisy ny aide budgétaire avy amin'ny BAD Union européenne FMI AFD agence française de développement reo zany le mpameantsika vola mivantana mihitsy ho ampiasaina fanjakana tatoato aloha ohatrany tsy dia naharentsony hoe nisy aide budgétaire débloqué ohatrany somary mila ny fanjakana moa tsy dia manao serasera mikasika an'izay fa mila attentif amin'izay zany tsika rehetrarehetra androany ohatrotry ny ahoana tokoa moa zany ny fidiram-bola iny le fanampiana makany amin'le fampandrosoana hoe anampiana ny projet ry iny tsy inona tsy mandalo aty amin'ny fanjakana iny fa iny tonga dia mandeha fa ty le vola mandeha amin'ny fanjakana ty satria rehefa tsy misy ny hetra dia tsy maintsy io vola avy any avelany io no iainantsika ka misy io sa tsisy zay zany aloha ohatra somary mampiasa tsy miteny hoe tsisy fa ohatrany somary gagagaga aloha tatoato tsy dia nisy tsisy ny annonce hoe débloqué na ny budgétaire zao nefa fotoana zao ilantsika azy fotoana zao ilan'ny banque centrale vola fretaka reny a azahoana mijoe tsara ny milalao tsara ny asany manao tsara ny asany a mandrindra ny fiakara sy fidinan'io ariary io hoe raha ohatra be mpividy devise eo amin'ny tsena dia manisy devise izy raha ohatra tsy dia be mpividy izy a dia sitominy kely indray le devise mba ifandanja foana le tolotra sy tanady amina devise a dia mifandanja tsara ny ariary fa hatreto aloha zany a aide budgétaire zay aloha tsisy voatsela teny nisy nivoaka ny vaovao hoe manomboka ny négociation ny ino moa zany ny fampidinihana amin'ny FMI a amina programme vaovao mbola tsy misy nininona mihitsy hoy le solitena maritra ny zareo eto zany hoe mbola vao manomboka mihitsy eo ary ny négociation amin'ny FMI zany a volana taona mihitsy ary ndraindray taona tsiray zay zany vao mety hoe tafavoaka ka dio tsara fa tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha 2014 zao nandray fitondrana 2016 vao navita nanao navitan'ny fifampararana taona zany tsika zany zao miverina manomboka programme vaovao indray mbola tsy fantatra ny FMI nefa ny gasikara azafady ny FMI le ataontsika hoe gendarme ny finance publique io zany le zareo afaka le mitsabaka mihitsy ny masony setratrrehetra zany ahoana mba nitatahanareo an'ity voté ahoana mba izy tsy manome baiko zay foana am'le langage diplomatique atao hoe zay tsy manome recommandation zany fa tsy manome condition zany conditionnalité tsisy an'izany fa recommandation ny anay anjaranareo no mampiatrana tsy fa zay fotsiny manome sosikevitra langage diplomatique moa zay fa ny tena marina tsy ame anao vola ny FMI raha tsy kely ny zavatra nataonao ny FMI zany zao a ka le aide budgétaire io a ny FMI nanisany manome topy an'io hoe ok ny fitantanana fa alefaso ka androany zany a vao manomboka mbola vao ébauche mbola vao manomboka mbola tsisy nininona mihitsy ny teny mbola tsy nisy mission ny FMI tonga akory teto fa mbola vidéoconférence resahana mbola vao manomboka ka asa naroviny io vao tonga amezako azy zany a ny vola miditra amin'ny hetra ny ena be satria mikatso ny toekarena ny vola avy any ivelany le makany amin'ny tapom-bola mpanjakana hoa fa tsy makany amin'ny projet hatreto aloha ohatra ny antokantona sa hoe misy atrisatra zareo moka vola tsisy ary mbola miandry ny négociation vaovao amin'ny FMI zay mbola tsy fantatra hoe rovina no iabotira
eto zany a mandinika anatin'ny 2-3 efa-bolana anahoana ny fahafanjakana miatrika ny fiainam-pirenena indrindra amin'ny iodinany ny tena moa tamin'le fanangazety zay ny tena ny gouverneur banque centrale sy misy mivola hoe mampiasa an'le ataontsika hoe réserve statutaire zao ny banque centrale zany hoe raha tsorona amin'ny tsotsotra fotsiny dia hoe efa maka anaty réserve izy dia io moa zany fomba fanao io tsy hoe zavatra vaovao io fomba mampanao io satria rehefa miditra amin'izay satria ndraindray ohatra rehefa aty amin'ny voalohany taona aty tsy miditra netra na amin'ny fotoana normal ary dia eo zany a na tsika manao an'ilay atao hoe BTA zany hoe mindram-bola fanjakana ao ampiasainy le pont de trésor par voie d'adjudication mindram-bola izy any amin'ny sehatra tsy miankina na olon-tsotra mindram-bola izy hoe mindram-vola zay amin'ny zanany ohatr' zao dia ampiasainy iny a dia rehefa miditra amin'izay nyetra averiny dia ohatr'izay ihany le ty réserve statutaire ty fa zany hoe tsy zavatra tsara zay satria atao hoe mikoka anaty réserve zany ny fanjakana ny fanontaniako dia hoe afaka amerina an'iny aingana ve izy sa roviana eo zany eo le teneniko an'le hoe miahihany toe-karena amin'ny ankapobeny satria tsy fantatra hoe hatramin'ny roviana ty zavatra iainantsika ty hatramin'ny roviana zay ny tena ratsy be indrindra le tsy fisiany zay atao hoe visibilité zay ary zay ny tokony amailo tokony ampitandrana prudence zany ny tokony mot-clé androany mazanatra anay zay nefa tsika miresaka mantsy a an'ireo resaka hoe mpamatsy vola ray a mbola anatina fifampirarana amin'ny FMI a nihetra raha teo ihany koa zay tena mitafaraka zay tena ambandrina mba tsy ilazana hoe tsy misy a raha zany a le zavatra misy mahefarakoto malala mety hisy fiatraikany amin'ny ataontsika hoe fampandehanan-draharaha mpanjakana hatrany amin'ny karaman'ny mpiasa-mpanjakana zany resako zany a misy fiatraikany ihany koa any amin'ilay LFI zay mandeha zany amintsika mifampiresaka zao io moa narahantsika teo no ary ny vaovao fa hoe somary mbola tara ny fandraisan'ireo somavokana ny alohan'ny Madagasikara n'ilay vinavina le teti-bolam-panjakana zany a ny fanontaniana tena mafonja zany dia hoe ahina ihany koa ve zany ny vola iodina eto Madagasikara misy fiatraikany amin'ny teti-bolam-panjakana ve zany izay trangana mpamatsy vola rehetra zay sarotra aminy gasikara ny amaly hoe eny satsia tsy sao dia lasalazany olo manakorota fa naizana tsy zany a mazava ho azy aloha zay le nyteneniko teo hoe ny tena olana dia le ny visibilité sarotra androany mamina vina ary za zao zay ny tiako reny mba tiako hita mbola tsy nijery aliza hoe ohatrany ahoana reny nataon'le teknisianina avy leny tao amin'ny ministère ny vola hoe ohatrany ahoana ny vola indrasana amin'ny herintaona amin'izao ohatrany ahoana satria tsy fantatra mihitsy io miankina amin'le hoe mandra-paharoviana no iainan'izao zava-misy zao tsika fa mbola mitohatra amin'ny herintaona io zao ange gasikara ohatra na mandeha eny an-tsena ianao ohatra mivarotra tsy mahalafy ny anina tsy mividy ny olona satria tsisy vola raha io zany mba tsy relancer aloha ny fanjifana mila manjifa ny olona tsotra kely le izy manjifa ny olona miasa ny orinasa manafatra ny orinasa manafatra mampidi-bola ny fanjakana mifampiankana dodola reo mila le machine mihitsy zany no mila relancer aloha mila miverina miodina andray ka le machine androany mbola mikatso ary mbola tsy fantatra hoe rovida le machine no afaka anomboka iodina zany manomboka iodina aloha raha mbola mahatazona ny zay le tenenitsika tamintsika vao tela moa tsika tsy de ela no resaka teto hoe raha toy ny fanjakana mahavita fotsiny mamerina ny zavanisy ny situation talohan'ny Covid efa performance ngeda be zay fa tsy mbola mivize lavitra aloha satria mbola ratsy ny rehetra mamerina fotsiny farafaratsy mitazona ny zava-misy ankehitriny indrindrindrindra reo orinasa tsy miankina ahoana ny fomba anampina reo orinasa tsy miankina ahoana ary rehefa manampy ny orinasa tsy miankina mantsy ianao gasikara dia miaro an'le asa zany le asa ny asan'ny olona satria reo olona miasa reo a no manjifa dia rehefa manjify reo a miodina ny orinasa rehefa miodina ny orinasa mila filana izy manafatra entana dia rehefa manafatra entana izy a miodina dolo indray ny toe-karena midibola ny fanjakana dia
mifandray eo reo mifandray eo reo ka le tan'le fanjifana mihitsy matsy mahefa rakotomalala milatsaka be zao hitatsika mafokatry le fiboana mihitsy nge zay zavatra zay ary za miteny aminao fa raha ndray ohatra hoe raha misy malagasy anankiray manjifa ataontsika hoe vary ray gony izy isam-bolana androany izy tena zarazany any amin'ny kapoka isan'andro ahoana zany no ahafahana mikirakira sy mampiakatra an'izay tany fanjifana zay zay anisan'ny afokafaka ilay atao hoe toekarena sy ilay milina hoe ianao teo za aloha misy ohatra hoe tsisy mazia zao atao gasikara fa miaro ny efa misy aloha dia efa zava-dehibe zay zay efa misy eo zany zay mihodina eo aloha ahoana zareo zany no anampinanareo ahoana anampinanareo ahetra ve sa ahoana tsy haiko na dia ny sérénité fotsiny ara ny hoe ahoana mila tena fampidinika mihitsy zany amin'ireo sehatra tsy miankina andreo hoe inona ny alain'dareo andramo mba azahoany miaina migarder la tête hors de l'eau zany hoe mba miaina fotsiny aloha fa tsy mbola mietritra zavatra betsaka fa dia miezaka nitsikatona mahafaly ana ary le izy zao gasikara nisy ohatra anankiray hoe mpandraraha tao am-pizahatany fantatro rehefa tsy nandeha am-pizahatany dia nanova asa aingana izy nataony lasa izy nanao huile essentielle produit cosmétique à base-na huile essentielle dia tena nandeha le izy zay le atao hoe reconversion zay mety tokony piste anankiray tokony ataon'ny fanjakana hoe fizahatany aloha androany na tiana na tsy tiana ao anatin'ny herintaona roa taona ho avy aloha gasikara za mino fa mbola tsy azoto andeha voyage zany ny olona fa mijanona any anjareo aloha migasy ohatra ny malagasy raha afaka maketsy amazagasy nosy be efa faly efa zava-dehibe miverina tourisme national miresaka hoe ny fizahantany anaty no veloma mety vaolana ihany koa zay na dia ampiakarana na dia amin'ny ampahany fotsiny ay ary zay zao le piste anankiray koa nisy an'le salon vao tsy ela teo le hoe salon des bons plans hoe ohatrotr' zao le fa nefa le izy gasikara na dia hoe manao mampidina tarifa zareo tsy afaka koa izany hoe zavatra hoe tena bon marché be fa misy fetrany ihany iny io le teneny koa le olona mihitsy koa mila manam-bola aloha voaro ny asany raha ohatra androany ianao ohatra zao samy mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina raha ohatra afaka ohatra miteny mpantsika tsy manino zany tsy mikatony tsika mandra-pahamieritrany zany matahotra nareo mety mba afaka manjifanjifa kokoa tsika sy ianao fa hatreto aloha tsika satria mbola tsy fantatra zay ho avy zay dia voateritsika mitsitsy tsika fa sode mitsinjy vody andro merika tsika dia mazava ho azy fa namora be ara le tourisme local tsy andeha tsika raha tokony ho any amazangatsika alohantsika eo matasoana eo apefy dia miverina roa telo andro kely satria le kisy tsy maintsy mankarivotra ohatra azonao ny zavatra anankiray tsy maintsy fampiresantsika betsaka reo orinasa ihany koa izay vo mafy resantsika ihany koa ny sehatra tsy miankina na ny sehatra miankina fanjakana ny sehatra ara-dalàna sy ny sehatra tsy ara-dalàna sahala amin'ny ahoana ihany koa no mety hoe fomba hijereny ny fanjakana an'ireo mba ahafahana mampiakatra ihany koa zany ny fampidiram-bola na dia kely fotsiny azy tatsika reny vaovao momba ny irsa reny TVA ihany koa ny ary am'sehatry ny entina zao izay vo nivoaka androany sy ny fanapaha-kevitra zay noentin'ilay fanjakana mety ho vaolana avokoa ve reny rehetrarehetra reny raha ny sehatry ny orinasa ny fampiresantsika ny irsa ny aloha ny mpiasa mandoa azy izy zany tsy tena metraka mivatana amin'ilay orinasa iny fa izy mandrainy fotsiny dia aveo alohany any fanjakana iny fa iny mety hoe alainy fotsiny iny dia mety tsy alohany aloha zay mety azon'ny fanjakana tao aminy hoe boaza mbola lohandroany aloha le irsa fa ampiasao zay ary zay nefa nataon'ny fanjakana hoe nareo zany tsy mandoa akory nareo fa ahembotra le séance ny fanampiana tena azo nataon'ny fanjakana zao dia hoe zany zao dia hoe tsy hoe ahembotra fotsiny le séance fa ndao fahafana ohatra zany de toute façon tsy ho voalohan'le orinasa akory le izy ho an'le fanjakana zany hoe aloavy le izy nefa tsy voalohan'le orinasa ko tsy misy any ane zany ka maina mora fahafana any iny fa fahoany dia mba ampiasainy zareo dia mba malaladalaka ny trésoriany hevitra daholo ihany zany fa mety tsy mitovy hevitra amin'izany le technicien navolenta be eo amin'ny ministera dia akoatran'izay ny asany
ny any amin'ny hoe fampindramam-bola hitako tsy vahaolana aloha satria matombo banky mampindram-bola dia misy visibilité hoe voalohany ity ve zao le izy sy le antoka ihany koa za mieritreritra andrano hoe rahandroany ny banky nasaina manao tombana hoe mety ahalo vola ve ty orinasy ty afaka herintaona sarotra amin'ny any findramam-bola aloha zany mety tsy dia tena vahaolana mahomby iny dia ankoatr'izay le teneko anao teo hoe le reconversion hoe any amina raha mpizahatany izy zao a manana mpiasa izy mila alohany ka raha manefa tsisy anina dia miodina any amin'ny zavatra hafa zay mety mandeha amin'izao fotoana zao aloha mety hoe tsy mampidi-bola be ohatra ny fizahatany fa ho mahay mba mampiodina aloha mba zahoana mitazona an'le asa zany tokony ampian'ny fanjakana ina reny azonareo atao hoe facilitateur zany fanjakana io tokony anao facilitateur fa li zany tsy misy solution miracle fa tsy maintsy misy fampiresahana zany tsy maintsy misy réflexion atao zany hoe inona zany ara zany tokony ataon'reto olona reto dia zay vao atao le izy dia fa zany mila maingy amina politika voalohany aloha décision moa zany fahatongavan-tsaina aloha voalohany tena ratsy tokoa ty ahoana no avitsika amin'ny heritaona ndao zao natao satria zay zao tokony tena fantanyapetraka any an-tsainy rehetrarehetra teo moavinareo confinement embolana fito volana dia ohatrany hoe mivaly izy dia lasa daholo aloha nanao fety sy ny sisa nandeha manao vakansa fa mandalo ihany zany fa tsy maintsy isy ihany ny retour sur terre tsy maintsy iverina ihany hoe miatrika ny zava-misy ka zay manko miteneniko hoe nizao mety milamindamina fa ny ataontsika hoe ny amin'ny heritaona ny ao anatin'ny roataona zay tena mampanahirana zay mety hoe ilaina ny tena fahaiza mitantany teknisianina mihitsy efa rakoto malalina raha ianao ny eo amin'ny toenan'ny teknisianny fanjakana miroso kokoa makany amin'ny ataontsika hoe fanarenana no mety any amin'izay fanjifany olona ny sosialim-bahoaka ary ve no tokony lara-pamehana tokony ho ajanona ihany koa ve retsy le fananganana foto-drafitrasa isan'ny tokony zany rehetrarehetra zany ady hevitra fa nifantaniko hoe inona ary zany tokony lara-pamehana aloha zany mba farafaratsiny mba miaintsika fa tsy maty zany ao anatin'le sitsiny teo kare raha zany antonao aloha dia ataoko aloha garantie fa hisy hoanina ny vahoaka hisy hoanina zany resaka vary hoe ampy sara amiko ny vanim-potoana ina moa zany sensible na hoe à risque zany hoe mety manina dia rehefa hanomboka ho avy no maintsoahatra janoary febroary mars ireo zany amiko raha sanatry misy cyclone be tondra-dramo be eo ny any tena hitako vanim-potoana à risque na ho an'ny social zany na ho an'ny rehetrarehetra raha sanatry io ny ratsy dia enganeka mba tsy dia ho mafy ny cyclone amin'ity ohatra zany tondra-drano sasisa eo zany tokony efa miandry an'io fanjakana amin'izao fotoana zao ohatra manana impression zany ianao hoe mandrimandry manana aretina zany hoe mandeha ny foto-drafitrasa dia raha tena mety ty fa nefany manahoana ny ombolany manahoana ny posiny sahera ihany asa tsy haiko mety hoe tsy sanatria hoe moa zany mampitahotra amina anina fa réalité zany zava-misy iainana dia za zany ray za aloha manahoana aloha ny sakafo ny vahoaka vary menaka ny solika reo aloha zany mila tena matanjaka raha misy ny moyen raha manam-bola mifanjakana androany amafisiny aloha ny entimanana etrehanan'ireo nisy efa nidresaka anao teto gasikara ndray mandeha hoe ny tena zavatra gravy dia le hoe le firenena mpanondrana vary nakatony koa ny azy satria zareo koa mila nefa ninon'ny covid dia tsy namokatra dia nidiny tsy nanokatra ntsony izy ny fanontaniana androany dia hoe nahitana farana ihany ve tsika nanahoana sa asa ary le amin'izao aloha mbola misy mbola tsisy krizimbary tsika manahoana amin'ny décembre janvier février izy ohatra hoe mampitahotra fa zay le izy le hoe mitsinjo lavitra prudence iverena kely ny tontolo ny atao hoe sanam-bola satria resantsika ny resaka lavanilina sy ny
le tsy izay misy an'ireny atao hoe famirenam-bola eto amintsika na ny rapatrimonde de devise nisy pahitokarena zay tonga teto amiko teto mahefa rakotomalala zay nanitsikitsika mihitsy fa mety ho vahaolana ny fiverenany ny atao hoe sandam-bola tsy miovaova na ilay ataontsika hoe système de taux d'échange fixe mety ho vahaolana ve zay azo atao mamerina ve an'izay atao hoe tambola tamin'ny sandam-bola tsy miovaova zay raha hoan'ny eto Madagasikara azo atao sy azo tanterana avetrany ve zany zavatra zany mpanao gazety anao moa ny fampiresantsika eto hitako hoe somary raha izalo no antsinonao somary risqué ihany risqué ihany ohatra hoe satria mantsy zao mantsy zany hoe taux d'échange fixe décidé ny sandam-bola mantsy io zany no reflet moa zany io no maneho ny toe-karenao ny hoe manahoana tanjaka zany ariary mehatra ny les devises de référence la hoe l'euro dollar moa zany atsika ny tenana de rehefa miratsy zany ny ariary de ny toe-karenao zany miratsy rehefa matanjaka ny alina de dikan'izay hoe rehefa matanjaka mantsy ny ariary de safy be zany le olona tonga aty amintsika azonao mividy ariary azonao be da be de matanjaka zany ny ariary be da be le olona tonga aty manana dollar izy amidy de tsy dollar ray ariary kely fotsiny de efa mahazo dollar ray azonao le tenenina de satria intéressé makaty amintsika ny olona manana devise na hoe manana devise betsaka misy devise mandeha ny toe-karena de misy ny rapatriement de devise betsaka de rehefa betsaka ny devise tonga eo amin'ny tsenan'ny marché interbancaire de devise le hoe mid de mazava ho azy fa mampifilafila kely le manana ariary le banky asy nareo ndray zany tena mitady ariary andro fa ataovy ariary kely fotsiny ohatra ariary zatony de efa mahazo dollar andany zava-misy nge mahefa rakotomalala mantsy lay fidiram-bola vahiny maketo Madagasikara mihitsy ny vitsy tsika zao raha iresaka amin'ny fanondranan'io zay fantatritsika nge fa afaka telo vola na ray vola na raha indrindra vao tena hita ty Madagasikara fiatraika an'ilay hoe vola vahiny zay miveriny eto misy ary manapa-kevitra mihitsy le mpandrara tsy averiny aty amintsika le vola fa tazominy any ivelany ihany ka ny fanafoanana an'le midina ambaranao teo na ny tsena be ifanakalozan'ny banky vola vahiny ve mety mbola fotoana ihany keo am'izao satria raha io kasy zavatra misy io ohatra ny sarotra ihany izy nanazavako anao teo mantsy hoe ohatra zay le fonctionnement n'io le ariary zay le ianao zany rapitso iteny zany ianao rapitso hoe coronavirus iteny zany ianao rapitso gasikara hoe ny anay ny ariarynay ohatra arivo ariary ny anay ny dollar de tonga zany le olona manambola wakaty amintsika teny hoe arivo ariary ny anareo tsy de tena misy zavatra maintéressé anao Madagasikara fa zay tsy tondra ny volany any aminareo fa lafo loatra ny zay ny risque an'le hoe fixenao le taux d'échange ianao nefa mbola mila misintona le devise ho avy aty azonao intéressé ny olona ho avy aty raha ohatra hoe intéressant le ariary midina be io Gasikara tsy voatery ratsy satria mahazo aina ny ino ty izy ny mpanafatra amin'io ny mpanondrana mahazo aina mpanondrana sy dollar kely fotsiny ohatra ny satria ny karama ohatra mana-karama ohatra ny karama mampiasany tsy mihetsika 400 000 ariary ohatra azonao izy nisy zany mpanondrana entreprise France salam zany 400 000 ariary ohatra ny karama mampiasany taloha iny 400 000 ariary iny raha asa 60 euros zao iny 40 euros sisa izy nefa ny zavatra vokariny midiny any euro azonao mahazo tombony izy zany mahazo tombony izy mikainiala au change zao izy ny teny frantsay fa aty amintsika fa ny mpanafatra indray nefa ny vo azonao vo mpanafatra satria raha taloha 2 arivo de efa nahazo dollar de zao 4 arivo azonao de lasa nefa ny amarotany eto izy tsy afaka zay le inflation fa tsy afaka hoe tena ampiatra ny be amin'ny vidiny satria tonga de tsy mandeha ny entany azonao raha hoe foanana indray le fitsingevan'ny vola sa le flottement sa mety hoe fixena ve ohatra na misy koa misy osikevitra hoe tonga de hoe fampiakarana ny sandam-bola 100 amina resaka tsiko didi-panjakana ohatrohatra zany le izy hitako mahasarotra zany le izy satria le izy tsy hoe tsiketo ihany no milalao an'io tsy hoe tsiketo fa misy règle du jeu international le izy azonao de tsika hanovany règle du jeu atsika hoe ny anay zao de lasa marginalisé eo tsika de lasa voadaka
mivoakan'le systemetsika azonao le izy mety hoe sur le papier le izy tsara fa efa tonga amina pointsika hoe efa tara loatra tsy afaka hiverina antsontsika sur le papier le mety possible fa androany le izy mety efa saritra raha tsy hoe anga nefa ny amin'izay fotoana zay mety tsy ilaina antsony akory ny fixe ohatra hoe mahita pétrole tampoka tsika na gaz na sahala amin'izany de hoe azakazaka ty daholo ny mpampiasa vola de aiza afaka efa anao afaka lalao tsara ny sandam-bolanao mihitsy tiany anay tianay de fa hitako hoe sur le papier le izy tsara hoe tena taux d'échange fixe de apetraka fa nefa tsika tokana kely ery tsika izy ao anaty système international na mila posena lavidavitra kokoa ngamba le analyse sy le ataoko hoe le ina filazana zany le simulation zany hoe simulena aloha raha hoe bloquena tokoa de inona ny tranga azonao fa raha mihevitra eto aloha le izy tena populaire be mihitsy nge le hevitra fa hoe atraiza tokoa raha zany mety zavatra tsara amin'io miresaka fanondranana ianao teo araka ny nampidirako teo de hoe anisan'ny mampitaraina andreo mpandrarana makasika ny lavanila ohatra any tapany avaratry Madagasikara mitsetsiny anao karazana hetsika mihitsy ny dia be ngamba no fanambaran'izy ireo raha ny io maraina io ny fanontaniako de hoe miombon-kevitra ve ianao amin'ny fahitan'izy ireo hoe anisan'izay tena mampidina ny vidin'ity lavanila eto Madagasikara ty ny fametrahana n'ilay ataontsika hoe prix planche io mety marina ve ary mitombona ve zay fijery ny mpandraraha zay izay fantatr'izy ireo fa tena mamotika raha zay prix planche zay mikevitra amin'izay ve mahefa raha koto malala le prix plancher zao fomba fijeriko mba niresadresaka tamina mpandraraha vitsivitsy ny aiandry zareo izy mahatsany le prix plancher zany hoe tsara zavaina aloha tsy afaka mivarotra ianao raha ohatra mahita mpividy any ambany $250 $250 raha tsy diso le prix plancher ny kilo zany io raha tsy diso zay le izy de raha ohatra anao zany mahita $150 de voarary ianao ivarotra an'io ny zava-misy nefany misy zavatra anankiroa tiako resahana ny anankiray hoe crise ny filière lavany nisy tamin'ny 2004 rehefa nisy zavanitranga ohatran'io tsisy valaka niakatra be mividin'le lavany tena hoe tena niakatra be mipoaka be tamin'ny 2003 2004 tsy tonga taty ntsony ny vidiny mpividy satria lafo loatra lasa zareo 2003 izy lafo be la lavany de tsy maintsy mividy izy satria nanana quota tsy maintsy mifenony izy tany amin'ny client tany le mpanafatra azadiny fa tsy ny client direct manafatra eto misy négociant intermédiaire eo ampovoany io de reo le intermédiaire reo tsy maintsy namen'ny quotany aloha tany amin'ny client aloha satria zay ny engagement contractuel ka tsy maintsy zay ny contrat ny hoe zay mila 1000 tonnes zao dollara ny fidananay azy de tsy maintsy mividy izy tamin'ny 2003 fa 2004 izy zay tsy vidy Madagasikara ntsony fa lafo loatra perte be zay de zava-nisy tamin'izay 2003 2004 tadidiko tsara campagne vanille 2004 sendra manandeha tany amin'ny toerana mpamokatra lavania mananaranoro sava iny de lo tany anaty tranony olona tany lavania satria tsy nisy mividy tsony tsy tonga taty amintsika tsony le mpividy efa ny avelany lafo loatra tsika ary ny vanille nefany tsy tsika rery ny mpamokatra fa efa misy concurrent Madagasikara mbola tsika aloha ny tena ngeda mpamokatra fa efa misy firenena efa manomboka amidy fa le kalitao atsika ihany koa manomboka manahira am'le mpifaninana zay indrindra lasa ratsy le satria tsika manisy fantsika ny ary koa nefa ny lasa ohatra ny volamena le lavany de lasa manaonao foana le gasy hoe mbola tsy maina mba higainena kilao kely de mbola tsy maina tsara le izy de amidy de zay le hoe ny sasana sy mifantsika tany anatiny de lanjaina le izy de zany rehetrarehetra zany de nitsoka ny mpividy raha fezana nitsoka mividy tamin'ny 2004 lo teto ny lavany atsika folo taona teo no nandalo an'izay crise zay ny lavany taty amin'ny 2011 12 taty vo tena nanomboka miverina indray ny mpividy lavany avy any ivelany nanomboka niakatra nisy any teo tenena zay fa tsy mipoaka be ohatrany taloha tsony nanomboka niakatra indray ny lavany 2012 15 16 taty tena miverina ny atteindre sommet indray ny prix natratra vidiny tena farany ambony
za tamin'izany tadidiko tsara fa isaky manoratra article zany dia misitona lakolosy foana io indray le lavany mba asio raha tamin'izany nanisy plafond ary tsy plancher ny tena ilaina raha fijeriko azy fa plafond satria zany hoe farany ambony fa ny aty ambany mahazo milalao daholo na otrina zay tsy mahafaty antoka mahafaty antoka fa le plafond tena ilaina tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena malao hatreto zalahy ary tokony nakalesona tamin'ny 2004 io takany tokony nakalesona hoe andao rangahy hatreto tia dia tsy nakalesontsika dia io zavanizy 2019 tena farany zay lafo ny lavany tany varatra tany 2020 crise zay ny anankiray fanzara anankiray ny ataoko hoe mbola aialy izy gasikara menina andreo le andreo fa asana zay ngamba leo maran'andreo rapitsy fa misy moa analyse ihany rehefa miresadresakandrelahy le hoe maninona ny $250 le plancher dia misy miaia zany ao hoe misy mpandraraha goavanao mbola manana stokna lavany vidiny lafo tamin'ny herintaona dia raha mivarotra ambaniny $250 izy dia perte maty antoka izy dia misy manao lobbying zany reo mpandraraha reo dia tsy avela ampidinina $250 izy zany nanaliziny sasany fa famarinany tsy haiko satria azonao zany hoe misy mpandraraha zanao manana stoky zay raha vao ambaniny $250 dia zay leo mampimemenana zareo reo fa misy mpandraraha zany mahita client androany fa ambaniny $250 fa tsy mahazo mivarotra izy azonao le izy dia ireo dia misy mpandraraha androany za mahafantatra misy mpandraraha zay mino fa vitivity ihany dia iverina iaingo marché io manangony izy zao am'izao mora zao satria mora zany ny vidiny lavania hitatoerana zany hoe avy any efa tapitra moa campagne na 15 efa vita fa efa masaka zao ny lavania dia efa mistoky any anaty angara fa mora izy satria aritenteneniko anao hoe tsy mandeha le fanondranana dia mora ny etrany aloha no milalao zany nitsena anatiny zay manam-bola zany androany manangona amin'ny mora io miandry ny vody andro merika olo ma efa rakoto malala za zany mipetraka eo amin'ny toeran'ireo mpijery zay mety hoe tsy mahafantatra n'ilay sehatra ny lavanily zany eto Madagasikara fa ny mety hoe isiny atao hoe fifaninanana zay tsy ferana mihitsy ny ve mety azo atao hoe afaka ahafahana mampiakatra ihany koa ny vidin'ilay lavanilina inona le tiako atongavana nambaran'ireo mpandraraha reo fa ny fahavitsiny ny agrément zay nomeniny fitondram-panjakana no anisan'ny antony ihany koa fa mampidina n'ilay vidin'ny lavanilina raha ny fanazavany le mpandraraha io resaka io tiako tenenina ratsy sy ny ferana izay agrément zay na ny fahazahoan-dalana fa navelana lalaka lisy ka zay nanana ny fafana rehetra afaka nanao ve dia mety nafahana nampiakatra n'izay vidin'ny lavanily zay ny agrément gasikara io adevitra foana io tokony isy tokony tsy isy agrément misy milaza hoe ny agrément zany mitsanana ny zay le hoe kely kanefa ndray koa raha tsy asiana agrément io grâce be da be le atao an'le hoe spéculateur zany hoe tsy matianao am'le sehatra kory izy fa dia manamanam-bola kely izy dia manao an'le izy dia oza fanjakany aloha zay olona autorisé ihany dia mba manana le fahaiza-manao sy ny vola io surface financier ilaina no manao an'le izy dia mba zay zany en théorie zay ny tena fotopisin'le agrément hoe mba matianina le olona tena manao an'le izy dia tsy ankila indray nefa hoe dia voilika zany zay le madinika adevitra tsy vita io adevitra tsy vita foana io fa amin'ny fanjakana angamba no manapaka hoe zao asa tokony mba atao ny souple ihany le agrément mba jerena le mpandraraha tena hoe ty kosa tsy spéculateur fa tsy hoe ahilika daholo zay dia eo mantsy raha ohatra rohitana lavidavitra mantsy le adevitra dia hoe ny vahiny ihany ny tena mahazo agrément fa gasy tsy mahazo ohatra zay zany le adevitra ohatrohatr'izao le kisarisary zay tena atahorana mantsy mahefa rakoto malala hoe misy olona zao mindram-bola amin'ireny microfinance reny misy ihany koa ny antoko angatan'ilay banque zany ao anatin'le izy hoe ao anatin'ny telo taona efa taona raha mindram-bola nefa izy tsy fantany hoe azo sa tsy azo an'le agrément ray tsy haiko ndraindray hoe mety andro any ianao mahazo fa rapitso anao tsy mahazo satria misy ihany koa n'le ataontsika hoe somary ferana ihany koa le izy fa tsy hoe rehefa mahazo fahazahoan-dalana ohatra ianao zao dia mandritra ny 4 taona 10 taona 10 taona 20 taona eo foana fa ny agrément nge gasikara samihafa misy hoe mpanondrana ianao
na grossiste anao misy anao manao hoe collecte fotsiny za mitrehitra hoe raha collecte fotsiny tsy tokony eo mafy be le fahazoana le agrément hoe raha le mividy ery amin'ny tantsaha ny tsy tokony eo mafy be mahazo an'iny fa tokony hoe mba maivamaivana ihany ny fepetra zay teneny koa hoe andaran'ny fanjakana moa tena mametraka le fepetra le condition hoe ohatrohatr'izao ohatra ny fahazoana le agrément fa za aloha mitrehitra hoe ilaina ihany le agrément fa eo amin'le hoe mangarahara sy le hoe tsy misy tokoa ve ny kolokolo sy ny hoe favoritisme famezana agrément eo zany ny fanjakana mila mampiseho ny intégrité tsy hoe tsisy n'izany fa ny anay dia ty fa matoa le mpandrarara reto miaya dia miaya izy zany hoe dia misy zavatra tsy normal lato fanjara fanjakana mandresy lahatra hoe tsisy n'izany fa madio ny lalao inona no mety ho vahaolana raha etreritra mety tsy mpame vahaolana zao mampanao gazety fa mba zay tonga eto manko mba angatako kely an'izay maharitra ho an'ity lavanily ity satria dia tena tsy mety avabela amin'izay miakatra dia midina inona mety ho etreritra hoe tena vahaolana maharitra amin'izy io raha ny fahitanao azy any politika le izy tsy raha etrika teny dia volana ambony latabatra satria ny réalité anaty lavaniany gasiara dia zao misy le mpandraraha tena maventy hoe afaka manondrana mananjato taonina na lavani reo zany tena midomina n'le tseny reo misy le madinidinika misy le kelikely ohatra zany sarotra be androany ny vahaolana mety amin'io ary justement zay mihitsy le olana mitady volana fanjakana mety amindreo mitrehitra zany fanjakana hoe reto ny tena azoinay tombo satria reto le mandefa devizy dia mananona dia reto atao tena tsara ny condition dia nefany tsy mety amin'reto zay vahaolana mety amin'reto zay satria ty fa lehibe ty kely dia eo zany le teneko hoe fa nisy foana moa le atela national ny lavanisy ny sisa fa tsy mety tena tafaray le tsisy consensus hoe tena mety amin'rehetrarehetra le solution za mieritreritra gasiara hoe ny tena miverana mihitsy aloha tsisy vahaolana mbola tabatra za aloha tena tsy manana gasikara satria be loatra le lalao any ambany ihany sy tsy azahoantsika tena mamimposer vahaolana ty ary nanao ny fanjakana prix plancher io vahaolana ny fanjakana io zao andorana asiana prix plancher fa ohatra midina loatra ty lavany ity nefa rehefa te hidina io tsy voatana an'le prix plancher zao ny proof misy prix plancher tsy tonga mpividy fa mpividy ty hividy any ambany misy dia rehefa tsy tonga mpividy miangonao fotsiny lavany nefa raha no dorana azo andao ny teko tenenina za tsy miteny hoe foany le prix plancher fa tokony ho dinihana tsara ihany pour et contre hoe ohatrohatry ny ahoana le izy fa ny fijeriko azy zany déjà aloha hoe ny anahy kosa aloha nietretiko dia tokony hoe traitena fantanja daholo le mpandraraha na le ngeda be na le kelikely dia tsy hoe solution mety amin'ity no atao fa le mba mety amin'ny rehetrarehetra dia jerena koa le ny azadiny koa gasiara fiansofa mpandrarana lavany tena misy lobina matanjaka be matanjaka le ngeda indrindraindrindra le ngeda zay tsy fantany hoe aty aminay ny tena misy ny lakle le tena ngeda fa misy n'le majinijinika raha sindra manao ohatra zana ohatra tantara tahaka zao zany ohatra hoe fanaraka le ngeda be fa hoe tsy vidiana raha vao latsaky ny lavany maintso zany latsaky ny 300 000 le kilao dia 300 000 francs zany 60 000 ariary dia nisy an'le kelikely tantereo nividy ihany izy dia tezitra reto le sasany reto fa naninonareo no mividy an'le izy azonareo dia ohatrohatra zay le izy le zany tokony ny fanjakana aloha tokony matanjaka rehefa minegosy amin'ireo mpandrarana lavany reo satria matanjaka reo manambola reo tokony matanjaka koa fanjakana sy tokony na dia hoe mila mampidi-bola raha fanjakana hoe raha patrimoine de devise zay mantsy le izy koa mesaka toekarentsika teo mila zay fanjakana dia lasa marefo izy rehefa miadevitra amin'le tena lehibe dia any ka lasa mahatsiaro tena ho voelitsika le majinika fa fanjakana mihitsy zany tokony matanjaka dia mijery lavitra hoe rehefa any arinany rehefa mba tsintsovina koa reto majinika reto dia mba e lehibe daholo koa reo dia samy lehibe daholo ny mpandraraha majinika mpandrarahany lavany rehetrarehetra dia mba mitovitovy daholo ihany ny fampidiram-bola tokony mava fotsiny fa mifandraika amin'izay adevitra izay ihany manko ny resaka letsia indrindra fa ireo atsinana madagasikara reo mahefarakoto malala zay sokajiako tandininoza ihany satria lasa mividy zao no mpandraraha no misehatra amin'le izy miresaka ny ao toamasina sy ny feneriversité tsika lasa kaminy olona
anao an'le satria tsy manana tombony intsony ny mpandrara letsia am'izao fotoana zao mafy be ihany koa lay mety hoe fidiram-bola zay takiny fanjakana amin'izy ireo lay kalitao an'le izy ihany koa lasa malahirana ka vitsy atao hoe firenena lasa mandray zany ny letsia ty Madagasikara tamin'ny fotoana saratsaronao ny sary mivoaka mihitsy aza hoe ohatran'izao avy ty Madagasikara dia sala am'izao avy any ivelany ka rehefa ampitahina le prix any amin'ireny grande surface any ivelany reny letsia de Madagasikara tena ambany be manao ahoana ihany koa mety ho fahitanao sy mety ho vahaolana momba azy io letsia filerangeda be Gasikara ny tamin'ity aloha zao ho an'ny actualité fotsiny 16 000 tonnes ny naondratsika zany hoe le naondratsika ahoana mbola tsy sura fa izy vidy reo fa nisy fotsiny aloha le atao hoe bateau conventionnel zany hoe sambo misy lakavy mangatsika cave réfrigéré anankiroa 16 000 tonnes fitambarany fenona letsia ho fenona letsia reo dia ho alefa any Europe ny letsia dia produit de luxe any Europe indrindra ny France zay jifain'ny olona fa miodikodina ny Noely eo produit voankazo mifandray amin'ny fetin'ny Noely ny letsia any ivelany amin'ny ankapobeny dia eo zany any tena rehefa mainga aty Madagasikara ny letsia na ny dady fisokafan'ny campagne dia kajikajiny zay hoe efa manodidina eo izy ny tonga any an-tsena kajina zany hoe firy herinandro izy mivoyage firy herinandro izy tonga any Marseille dia mahatonga any an-tsena izy amin'iny 23-24 décembre iny izy eno zany tena tsenany letsia ny zava-misy androany io le teneniko hoe tsy fantatra ohatrany ahoana no fanjifan'ny vazahany letsia amin'ity taona ity mety tsy hisy akory ny tsena mety mbola isy andray koa ary nandefa 16 000 tonnes tsika zao satria zay le sampy tonga dia fenona dia le mpandrarana na kota hoe nareo mameno an'izao dia zay tena ngeda be ny azy dia misy kely sy lehibe koa mazao azy dia alefa reo dia rehefa misy mividy reo any dia zay tsy mividy amin'ireo dia na arina na asa na rehefa tany mba nahita ny tsena le tsy tany ndavanao misy fotoana eny amin'le tsena kely iny avelany le mitokotoko eny misy letsia Madagasikara tena ratsy dia zay zany ny am'ty aloha mbola tsy sur 16 000 tonnes 17 000 tonnes tamin'ny heritonana 16 000 tonnes tamin'ity nalefa any zareo fa isy vidy ve satria mbola baraingo mbola tsy hay iny zany mbola tsy hay ny primeur moa tsy nisy tamin'ity primeur le hotazana masaka be dia alefa anaty avion dia tonga any miresaka kalitao ianao Gasikara dia mila fantatra kely le tontolon'ny letsia zany rehefa hotazana dia misy le atao an'le misy zany technicien le hoe mijery misy tomato misy le CTHT zay tena manara-maso mihitsy hoe ahoana famasahany letsia na nahoana ny ora mbola voany amin'ny volana asa septembre vao mamelana ny letsia dia efa arahany dia efa manao prévision izy hoe mety ohatrohatr'izao io raha ampy ny orana dia ohatr'izao mbola vao mamono letsia dia voa lasa voniny kely dia efa manao projection ohatra zao hoe mety hoatoato ny campagne ohatrohatr'izao tsy ampy orana le izy dia tsy nitombo tena olany letsia atsika zany dia mety mientehitra be loatra amin'ny orana ny climat raha vao tsy ampy ny orana dia na be loatra ny orana dia efa sensible be izy dia efa kely na ngeda be ny olana nefany ny tena olana goavana tsy maintsy amin'ny faritry Tomasina ihany tsika mioty letsia satria zany koa fantany efa maninona tsy makaria mananjara zay ngeda be sisy satria ao ny tonga le bateau le sampo ao tonga le sampo dia ianao zany raha manao any manakarana mananjara dia tsy maintsy mbola taterina makao Tomasina aloha nisy fotoana nisy any tany atolany aro fa ohatrany nefa tsy nisy tsony izy zao dia tsy maintsy ny letsian'ny Tomasina ihany zany no ilalovany eo sy many Tomasina manodidina Brickaville hatrany Mahanoro Fenerive tany avy any avaratra na Soanieranivongo faran'izay lavitra dia tsy maintsy ireo ihany zany dia rehefa ratsiny indraindray tsara ny avy any Fenerive fa ratsiny avy aty Mahanoro ny avy aty Mahanoro azonao dia mivaovy eo le izy dia eo le caleton letsia zany tsy afaka manoatra ny mpandraram-panondrana satria tsy maintsy zay misy eo ihany tsinany amenony an'le kotanka izy tsy maintsy fenony le sampo azonao dia indraindray le letsia kely sady somasoma kely ny tonga eo dia tsy maintsy raisina tsy afaka ao izy hoe averiny io satria izy koa manenjika eritrereto fa io sambo le sambo voalohany raha misokatra ny campagne ohatra hoe 13 novembre izy tonga masdiso ohatra mpandrarana anankiray manana quota izy hoe 5 tonnes ohatra
dia zay roa andro zay tsy maintsy amenony an'io tadio nefa fa ledsi io a toe tonga dia hotazana dia atao anaty garaba dia alefa fa mbola traiteny io asiana le hoe soufre le soufre io zany a mba mitazona le qualité any hoe rehefa mivoyage 3 herinandro izy tonga any Europe dia mba tsy miova ny qualité any dia izy koa rehefa miala hoe tsy azo atao masaka be fa vao masaka be izy vao alefanao dia simba ihany izy tonga any dia zay matetika mahatonga ny hoe ratsy ledsi satria tsy maintsy zay misy eo ihany ka tsika tsy maintsy metehatra amin'ny zava-misy fa za zao androany raha vahaolana ny amenao anahy hoe ledsi zany hoe ahoana ny fomba hitazomana an'le qualité dia tsy metehatra ntsony amin'le ledsi sauvage mahatonga ny ledsi an'olona ohatra hoe la réunion tsara be satria ny anazy tsy ledsi sauvage fa verger mihitsy sahana ledsi zany hoe voakolokolo tsara zezika sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa dia any le voankazo ka tena sarony be menamena tsara sady matetika anazy primeur zany hoe le mandeha alefa avion zany hoe ledsi frais zany mialao dia tonga any izy menamena tsara mazava ho azy fa le ledsi menamena be tonga any sy le atsika soufre zay mavomavo rehefa tonga eny atsena tsisy fandraisa mihitsy ny qualité dia ny atsika zany a voaolana anankiray dia miasa ny fotony mihitsy le tatsahantsika manana fototra ledsi manana fototra ledsi ao satria any ambany any dia anay ty fototra ledsi ty fa tsy saly izy fa zavatra sauvage maniry eny dia misy tompony reny zany ny tokony any fototra ledsi atsika mihitsy aloha karakaraina dia miatsara ny kalitao dia rehefa miatsara ny kalitao a dia mba tsara ny aondratsika fa tsy metehatra fotsiny amin'le natiora tsika fa raha vao metehatra fotsiny amin'le natiora tsika dia raha vao mivadika kely ny natiora dia fitetaka eo daholo ina fa ihany ny fotoantsika nazananato zany tsy maintsy zerentsika kely ihany koa le sehatry ny solitany raha sitrakao ety aparaparany le matomba efa rakotomalala anisan'ny afokafaka mampandeha zany resaka ny resantsika rehetra zany fivezivezen'reo entana ny solika zay miteraka adevitra be foana ho hatramin'izao ny amin'ny vidiny eny amin'ny mpanjinja reo ho an'izay nahita fianarana kely sy mahara-bavao kely dia maharaka fa vidiny baril ny velany tao midina ny atsika ty to tsy mihetsika ny fanjakana ihany koa efa namine ny heviny makasika ny mety ho famatsim-bola n'ireo kompania atsolika lehibe eto Madagasikara zay to hoe mbola nanan'ireo tsosotsika ka tsy afaka manetsika an'izay la tiana aloha na tsy tiana tao anatin'ny volana maromaro zay dia tena tsy netsika teo tokoa aloha le vidin'ny litatra eny anivon'ny mpanjara zany rehetrarehetra zany no angatahiko ihany koa ny fijery mahefa rakoto malala fijeriko zao gasiarafianso mety betsaka mety misy tsy faly amty zavatra resako ty fa ny tena nitomboan'ny olana resaka solika teto amintsika dia nanomboka ny tsaba fanjakana tamin'ny fitantanana vidy solika tany amin'ny taona 2014 izay raha tsy diso nanomboka niakatra $248 ny baril tanao $146 ny baril ny pétrole dia ozy fanjakana tamin'izany teteza mita hoe tsy mahazo mametraka tsona reo fa niditra tsihatra izy niditra tamin'ilay administration ny prix à la pompe niditra zay fahatsoana lehibe indrindra tsy nisy tsony le phénomène de lissage ny filazany azy amin'ny teny teknika fampiasany any lissage zany hoe tazoma le viditsolika dia na miakatra izy na midina dia tazoma ihany dia rehefa miakatra izy dia pierre taloha le solika fa ndraindray koa izy midina dia voatazona eo ihany le izy lissage filazany azy zany hoe voatazona le viditsolika fa miaka-midina eo fa le compagnie ihany tsy mila tenenina akory izy fa dia efa hainy mijery hoe aloha tsy hiaka-midina be le viditsolika le lissage taty aoriana rehefa miaka-midina be le viditsolika le fanjakana nefa no niditra amin'le fitantanana lisy dia lasa tsy lasa tsy phénomène naturel ntsony le lissage fa lasa lalàna no manisy hoe mampiakatra nareo mampidina nareo eto satria zavatra tokony andeha automatika zany dia lasa tsy maintsy akody lalàna no anao lisy zay ny fahadisoana dia nidira fanjakana tamin'io dia vao niditra ny fanjakana dia efa tsy maintsy olo ny lalina tara loatra dia za manokana efa mba nisy tena moa manaraka tsara ny sehatra espoir tasa tamin'ny taona 2018 angamba izay ny andrasana hoe retour ny vérité des prix zany hoe tena mifandray tsara amin'ny vidin'ny solika teny atsena ny eny amin'ny la pompe tsika ny solika eny amin'ny pompe dia rehefa tonga tamin'izay raha tonga tamin'izay dia nisitaka amin'izay fanjakana hoe io ary dia nandinika
observateur aloha izy régulateur zay asan'ny OMH régulateur mametraka ny lalàna izy a fa tsy miditra ety avelany fotsiny izy de jerena indray aloha zany nataon'le compagnie tokony manana ny outil ny fanjakana ny fitaovana hoe azahoany manara-maso izy hoe manara-roatra be reto satsia fa raha nisan'izay a de tokony nandeha ho azy le licence azonao de raha ohatra nisy le licence rehefa nidina le baril tokony automatique le satria efa automatique le izy tokony automatique am'izay zany le izy fa tsika mbola nitazoma foana le prix de tsy tratra mihitsy le vérité de lasa akody lalàna foana lalàna no ametrahana an'le tokony phénomène naturel lasa lalàna ampidinina indray hono de misy arrêté ampiakarina de arrêté de atevitra be de mazava ho azy fa azadio gasikara fa marina fa hoe voafehan'ny lalàna ndreo compagnie atsoloka ireo tonga teto hoe nisy engagement nataony tamin'ny privatisation fa hitady vola koa nataony eto hitady vola de tsy maintsy ampidi-bola izy ka rehefa misy hoe hitako vola kely tsy de ataony io tsy resaka anao social mboko nataony eto ino moa fa mety tsy azo iverenana ntsony hoe ndao tsy andao verenana ny privatisation fa de mila miatrika ny zava-misy de za aloha zany raha manana ambara de mila mialaingana de ainganao fanjakanao amin'io le administration en prix io fa de toute façon ary zay le izy tsy maintsy tsy laza marina foana ny compagnie atsoika tsy laza aminao ny tena marina foana fa tsy maintsy misy afepeniny foana tsy afepeniny foana ary ny tena grave ary atahorana ny tena grave za tsy ny tena efa nanao an'izany le compagnie atsolika ny tena grave de zao rehefa terenao izy ampidina prix atsolika de produit ratsy be nao lefa ny aty aminao azonao tiako tenenina marina fa misy lalàna aperakanao masy ao fa mihino fa mahita na foana izy misy lalàna aperakanao masy ohatra zao ny qualité ana soky ilaina zay ny tena grave indrindra raha hoe terenao izy tsy maintsy zao mividiny soky de zavatra ratsy ny alefa ny aty zay misy fiatraikany amitsika rehetra mamarana ny fandarantsika mandeha be ny ora regny raha tsika teto mahefa rakotomanalina de mpamaranana moa tsara ihany mba manararoatra mampanao gazety anao ndray mbava fa tsy alava be ndray mbava marina fa ny lafiny tiokarina moa no tena nentsonanao teto mety tampoka kely taminao ny lafiny fianam-pirenena ankapobeny na ny tontolo politika manahoana ny fijerinao ny revitra politika eto Madagasikara amitsika fampiresy zao satria nisy an'ireny karazana filoha-kevitra zay nataon'ny filoha teo aloha marikaravalo manana ireny androany ny makasika amin'ny hoe fandrarana ny fanaovana hetsika mitaky any koa na mpiarana ny satan'ny amin'ny fihany mpanohatra zay falanta amin'ndraiky ny folo sy roa arivo ny fanjakany tsy manenjana ihany koa eny anivony antemira-pirenena moa de misy fikononkononana indray anala vitsivitsy andrepika manatin'ny barao maharitra zany ny ataoko bangitakatra manao hoana fahitanao ny rivotra politika aloha atreto eto Madagasikara tsy milamina tsy maro toerana satria za mametra-panontaniana Gasikara hoe ohatra fotsiny maninona ohatra ny filoham-pirenena mitety faritra mezaka manao propagande ve fa laza sao hoe mezaka manao fisehoana takan'io mitety faritra eto sy eroa de io mety sinina na hoe misy faiblesse ihany ve zany satria mahatsiaro tena zany izy hoe mila anakaiky ny vahoaka kely manao any asa amesy mihinana feniny io le fitetezam-paritra io satria tena fotoana fitetezam-paritra be zao zay ny tiako anontaniana inona ny tena afeniny io inona ny ambadika io etsakilany zany le hoe ny hitako tena tsy ampy eto amintsika de araka le teneniko anao le hoe le sérénité le filaminatsaina le fitonitsaina io fitonitsaina io aferan'ny rehetrarehetra zay ny tena tsy ampy tsy mitono ny sainan'ny rehetrarehetra na ny vahoaka na ny mpanohatra na ny mpitondra na ny rehetrarehetra tsy mitombo-tsaina nefa zany tena elantsika ary raha tsy mitombo-tsaintsika tsy androsa mihitsy tsy afaka hiatrika ny fampandrosoana mihitsy inona nefa zany ny fepetra hoe tokony ampitombona saina ohatra ny mpanohatra mba tsy enjehana izy de mitombona say tsisy lefa nendrika enjehana na mpitondra indray rehefa mietrehitra izy hoe tsy mitabataba-tsony reto mpanohatra rehetra de zay zany mitombona ny fisainany anjarany rehetrarehetra no tokony miezaka manao geste hoe ahoana reny mba ahitana sérénité ary za kosa indray aloha de mino fa ny fanjakana aloha no tena tokony hanao pas voalohany andeha aokany amin'io sérénité io manao pas fanjakana mampiseho bonne volonté de manaraka ho azy io
fa matoa ny mpanohitra sy ny manodidina mbola tsy mahatsiaro tena hoe mitombotsaina sy milamitsaina dia mbola tsy mahita an'izay pahana bony voalohany te zay izy mety mifanohitra amin'izay aza no hitany inasy mankasitraka mahefa rakoto malala tao anatin'izay dindinika mampanao gazety tena fiara-miasa zay ankasitrano indrindra amin'izao aly zao tompoko tsy sorona gasikara fa dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana dia manantena fa mba nisy azo raisana ihany le adevina antsika amin'ny rahalahy teto fa dia mandram-piona indray mbola maniry ny iverenanao amin'ny atsika hoe fanasana manaraka isaorantsika rehetra tanetiko hatrany niaraka taminay ary misaotranao ihany koa niara-natoro taminay tamin'ny tialy na dia tsika efa amin'ny folora sy sasany ano any tsika mifampiresaka io mametraka mandapita fa ho amin'ny rapitronday ary toplasy tonga veloma tomboka CNAM, nanolotra ho anao teo ni l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.